zany ka filoha tantara indreniainy nosoratany Vonjilanto Emmanuel. Ireo amelona amin'ny tantara Tahiry, Sophie, Ralala, Alain, Hilarion. Mandray feo Antonio Rassambilson. Manatotosa Sophie Ravelmanantso. ohatran'ny ovabenga zany endrika lazandry lanto tato ato hoe ohatran'ny olona tsy faly zany mihitsy ilaha Hety zareriny na tsikaritra an'izany tena tsy faly tokoa ny izy io riaja fa inona lesy ny olana ary lanto sa tsy mahafaly an'lany fa alaniako filoam-pirenena hitondra vahoaka nge ianao ry dady zany hoe mitondra ny olona maro ianty-antaraina amin'ny malagasy rehetra fa inona ny tokony tsy hahafaly anao amin'izany ary lanto mana mafy ary neny maro zay filoha nitondra teo zay fa mbola tsy avitra ihany reo madinika ny fahavalo koa moa tsy maintsy misy indrindra fa reo mpanohitra tsy hijery afa-tsy ny lafin'ny ratsy ihany tena lasa lavitra bengy letsy zany fisainan'ny lazandry lanto hoe tsy tao aneritreritra mihitsy hoe zany mampanjobo ny endrika an'lahy io ary ny fanontaniana mitamberina atao tsaiko dia ny hoe ny voninahitra ve no mahafaly any dada sy ny eny sa nitondra ny malagasy rehetra amin'ny fivoarana sy ny fiadanana olokendry rainao anaka ary matokisa fa olo ray mandinika aminy a hijery andreo madinika so dia ambava fotsiny zany roneny betsaka nge reny se olokendry nefa rehefa tonga teo amin'ny fahefana dia adino ny mahamalagasy azy marina tena marina ny an'lary lanto tena tovila fatrapititanindrazana ilahy ka zao mametoky an'lahy fa tsy hijery afa-tsy noavy ny malagasy rehetra zany hoe tsy avelantsika hiasa rery rainao anaka fa nazana ianao dia samy anampy azy ahen'ny tarainan'ny olona eny satro zany mitondra olona zany indrindra moa fa hoe mitondra firenena ny zavatra tokana tiako angatahana amin'ny dada inona letsy avy ireny ny asin'ny gasikara malalatsika matokisa lesy ry lanto anao zay azoko atao ho an'ny firenena afoiny haiko ho an'ny malagasy rehetra tsy hakanavaka ary hovediny ran'ireo bekotro maharolatra izay nafoiny hainy ho an'ny Madagasikara marina avokoa izay rehetra voalazanareo mianak'izay nefa ny fianona ny sosikevitra roson'ny olona aloha avy eo mandinika tsara zay vao manantanteraka zany mihitsy ary ialany indrindrandrindra ry dada nikitrano an-trano fa io ny tena fofotra tsy mampivoatra ny gasikara ary azavao amin'ny mpiray firenena ny tena dikany hoe demokrasia ohatra mivariana amin'ny resaka eto fotsiny tsika telo mianaka ny sakafo nefa efa vonona zany tokoa aleo aloha misakafo sika ka sady mbola azo toezana eo ampisakafona koa nge zany resantsika zany andao ary falifaly foana nge dady zany tato ato hatrizay na voatendry anao tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena izay dia tena tsy ombitrano mihitsy ny hafaliana ahoana moary lidiny tsy ho faly tonga ny nofinofoko azy ao tanteraka amin'ny faniriko zany aizandray misy oatra zany fa inona aloha zany no tena mahafaly any dady fonatry ny fahasairanana ary tondo ny fananana ianao ry lidy tsy havelan'ny dada dia tongotra tsony rehefa mianatra fa aterina sady alaina zany no mahafaly any dada ny arenay tombo afahafa atray fa nga tsy mahafaly anao zany ry lidy nitakatsika izao kosa very dada ny mbola ilaza fa sahirana firifiry moa ny malagasy tena sahirana ka nahoana ianao ny mbola ampitombo arena ihany fa tsy niaso ny mpiray tanindrazana aminao ny atao hifaninana amin'ireo mpanankarena ny velany ny tanjoko ry lidy tsy mety zany ry dada mbola tsy teo amin'ny toerana io ianao dia nahita sy natsapa fa mijaly ny gasy nefa hodinao tsitsy zany ankehitriny no ny eo amin'ny toerana ianao aza be moraly oatra izany ianao ry lidy fa rahainao angiahy afera politika zany ka aza hidirana fa tsy hainao zany ny atao hoe politika aminao bien sûr jeu aloha zany ny politikako ahoana ny dia asahinao mampivily lalana ny hevitry ny atao hoe politika ary dada avelao any amin'izay zany fa to sika mianaka indray tia no mifamaly eto dada mangataka anao eto amin'ny ara-drariny sy ara-dalàna amin'ny firenetsika hito zany sady azo tanterahana koa fa hono ary lidy ohatra ny elaela nge lanto zay ny tsy nandalo taty an-trano ay sa
efa tsy miaraka tsony akanareo manomana ny doktorana izy ka ay dia ohatry ny sahirakirana kely fa maninona kay tsy maninona fa saikana mafy ny fiarahanareo fotsiny ahako ho mafisy ny dada mininona fiarahanay mifankaty izay roa dia ampy izay ary efa mafy orona mihitsy izany Lydia zanaka filoha izy mahaiza manararoatra ny tombotsoanao ianao ary tandre misovotsitra ka ho lasan'olo-kafa ny sanjilanao mbola tsy filoha angeny rainy dia efa mifankaty izay roa ary raha ty azy dia tsy noho ny areny fa noho ny fitiavako madio eny ary zanako vavy io aleoko andefa ohatry ny tsy milamina mihitsy izany resantsika izany ka Lydia misy fiara malalaka ao raha andeha fiara ianao efa zatra mandeha taxi be nety iry dada laloviko amin'nytiako anaovana azy ny afiloha iny tena mahatsara zavatra mihitsy koa io fiarahan'ny lanto sy Lydia io ka tsy very mandeha tokoa izay mitady fa tsy maintsy misy mpanondro lalana tsy asiana amin'ny isitra io arenakibon'ny tany io fa aleo zano isahana azy misinna ny tonga vao maraina aty ianao Lydia avy ny famaly tamin'ny dada ary lanto mandisy fanantenana mihitsy ny toetsainy ny olombelona ny aika mivoatratrana Lydia nao amin'ny tsara nao amin'ny ratsy ka tsy tokony hakivy ianao izany fa ianao mahalala no mampatsiahy azy ianao anga mihevitra fa tsy malala izy hoe tsara na ratsy ny zavatra ataony ho diny tsy fantatra fotsiny mamony eritreritra fotsiny izy zany izany mihitsy ka ahoana moa ny mbola ienony fa misina Lydia fa nahoany dada ny nandisy fanantenanao tampoko teo sa ny fiarahantsika ny tsy mety aminy tsy izany ka zavatra hafa noho ny heveranao azy mihitsy eny mety ho fantapantatra any aloha fa hono ary lanto nandinika tsara ve raha ianao talohan'ny fidianany any dada ho eo amin'io toerana io ny fahafantarako azy aloha ary na zay sy neny koa aza dia anisan'ny nakasitraka ny safidy ny somatsara ary azoko antoka fa isy fandrosoana amin'izay gasikara ary so dia mba tiampiresaka fotsiny ary dada tamin'iny resaka teo iny ka naza koa zange mba gaga fa tsy toetrany mihitsy izany hoe anangona rena tsy am'rariny izany to variana be ngendry izany fa inona aloha nahatonga anao hitenen'izany ana fotsiny aso dia tsy ho vitany io asy io vitany io Lydia izany matokisa azy roa fa androso aingany Madagasikara ary adana ny gasy rehetra eny raha samy olo-kendry to azy mihoatra tokoa aloha no mitondra ny firenena tsy salasalana fa hiaina anatin'ny fahamarinana sy fiadanana amin'ny mpiarabelona samy nandalina filozofia izy roa ary mahafandratra tsara koa ny atao hoe politika ny ahiko indrery lanto so dia ho lasa teoria ihany izany fa ny ampiatra azy inona ary ty ianao mahalala azy tsara indray ve ny tsy mahatoky ohatra aleo moa dia amin'izay hafa so dia ho gagy dada raha taraiky ity aka ao fa ateliko dia hoviana indray izany no mahalalako ny matory aty aminay indray andao aloha atery fa rehefa ny anaty fiarintsika miresaka an'izany mandroso ry lanto ay tonga vahintsika mandroso le tsery zanako lahy aza miafafy izany fa tranontsika ity manahoany dada zao le tsery lanto miandro fahatongavanao zao elaela izany mbola sahirana fianarana fa efa kely sisa dia ho vita ohatra inona tsony ny mbola ianarana ry lanto fidio fotsiny izay tianao atao dia zay sa ahoana ndao amin'izay mandeha ry lanto so dia sasa miandro dada sineny ihany ohatra ry Lydia dia tsy nirosonao ranom-boaka azo akory ve ny vahiny fa dia nijerena fotsiny amin'izao tsy maninona izany ry dada sady zanga tsy vahiny hita ho ako mijanona mihitsy aloha misakafo nanatitra fotsiny ange ny antondiany teo ry dada fa mbola maika hony izy justa nanao bonjour anao fotsiny nidirany taty ay eny ary amanaraka ianao misakafo aty ry lanto eny zay ry lanto raha rify izany zay aloha fa veloma vetivety nareo mianaka eny ary dia mampamangindrindra any amin'izy mivady any io dia hoviana izany nareo vao iroso amin'ny mariazy ry Lydia tsy maika izany ry dada rehefa mifankaty sy mifanaja dia efa mahafaly an'Andriamanitra tsy
tsy fitadiavana tombontsokonga eny hevitry ny mariazy fanontaniana fotsiny rereny manana fotoana amin'ny filoha ny tolakandro ka mety any any amin'ny 5 anao vao tonga ay miandro fahatongavanao azy zany zay vao mba mandeha lanto sao dia efa tokony hiroso amin'ny mariazy amin'izay nareo silidy rehefa mahavita ny fianarako ary ny eny vao mieritreritra n'izany efa ela ihany izay ny rahanareo zaiko na ny fiarahamonina aza gaga ihany mandinika anareo mila fahavonona tsara ary mitahako fahamatorana ny fanorenana tokantrano roneny ka efa mba tianina zavikely re anaka ay ve zany ao fa ataoko maro ny zavikely neny atreto aloha mbola ny famitana ny fianarana ny mamaiky ahy ovina tokoa moa ny vita ny fianaranao amin'ny desambra io no nyrasako dia mieritreritra mariazy amin'izay efa tsy hoela tsony fitao tsara aloha ny fianaranao andeha aloha ary ny akalidy fa toretiny izy an'io alina ay sa tehiresaka aminy koa mahafinaritra izy iny ry lanto tsara fanahy kosa ve izy tsy asarika neny sady madio eritreritra ny makahala zavatra tsy mety na ny fidy aloha ianao ny fitiavako ny fidy azy ka tia azy ay moa misy an'izany koa indray ny tsy takatra lasaka mba amboamboary ao morineny io efitrano koa momba ny fitondrana no antony miantsokanao rotovo manantena fa havanina amin'izany ianao aza matahotra ianao raha ny amin'izany andre matofoloha arono efa voajerinao ve reo olona atao minisitra efa voajeriko daolika tsara fa ny ministry ny arenakibony taniny tsy hitako mihitsy izay atao eoko atray tsy maintsy misy olona hafanana amin'izany andro tovo dia nio tsara aloha raha ny hevitra aloha andre matofoloha dia aleo zany hitantana an'io sa ahoana ka tsy hanahirana anao ve zany betsaka nge ny asa miandry anao tsy manahirana azy zany andre matofoloha fa ny fandaminana fotoana no ataoko matotra tsara hita dia avolona ihany aloha fa sao dia anakanany vahoaka atsika ka eny ary aleo ary fa mijery olona ihany ara zany zay mihitsy fa mety aharitraritra vo hivoaka ny lisitra raha izany aleo milamina toy izay irotoroto nefa olona tsy mahavita azy no hita arono andre matofoloha inona no ataontsika lara-pahamehana amin'ity telo volany ity aloha dia ny fanamorana ny vidim-piainana sy ny fanamboarana ny lalina no himasoantsika bebe kokoa tena mety izay satria raha vao miaina ny vidim-piainana dia ho foana miandalana iny ny kolokolo sy ny alatra sady efa mitaraina loatra ny vahoaka ny amin'ny fisongotra ny vidin-javatra tena marina izany andre matofoloha ary ono manao ahoana ny fifandraisana amin'ny any velany izay firenena tena vonina ny anampy atsika aloha no hifandraisana fa raha vo firenena tsy mikendy afa-tsy ny ikiky ny arentsika kosa aleo ialana maro anefa ireo firenena ny velany manafatra andramena sy taolapaty amiko raha ity atsy ty aloha mety tsy hiara iasaniko amin'izany aleo atoko zaharery izany fa tsy ampalalako azy ortova to variana be ngenao zany ka tsy zany fa vo maika nampitombo ny fitiavako any Madagasikara ilay teninao teo hoe firenena mikiky ny arentsika zany fitiavan-tanindrazana zany indrindra ny toe-tsaina takina amintsika mpitondra sy ny malagasy rehetra amin'izao fanerenany Madagasikara zao zany mihitsy isika ny fitaratra zany ny antony ny antsokanao rotovo raha misy hitadiavanao amin'ny maika dia aza misalasala mandeha rehetrano misaotra indrindra andre matofoloha tamin'ny fahatokisana vita somantsara izay mariazinareo anaka mpivadinareo zao tadio hatrany reny tokony fanaovanareo teny ambony alitary reny ary mahaiza ny fampiainy misaotra roneny ary matoki fa hanaja lidy malalako tokana ny fakatiavanay ary mandra maty zany misaotra roneny fa saovana lehibe hoany fananako tokantrano ary manome toky fa tsy ovinanto malaira fozana fa ono ary lidy fa nanindra ianao tsy nanatrika hatrany faran'ny fetintsika nisy zavatra tsy maintsy hovojeny engana hony sahirana amin'ny asany re izy tadio fa efa tsy atsika irery nge izy fa any malagasy rehetra tena miasa ny fody koa nge izy iny mahazoto mitety faritra ary tsy ataony ambany zavatra mihitsy mijery ny fiainandro any ambany vohitra izany ny takina ny mpitondra roneny
fa tsy variana mibaiko atendre ny vohitra ty fotsiny fa ny fahasalamany ny aiko amin'io a ai firifiry anefa ireo razantsika maty tamin'ny 47 rineny a raha tsy nafoniny eny ange izy ireo tsy ho toy izao tsika e marina izany tokony samy atsapan'izany tsika taranaka teorina mahafana fo tokoa dadanao ry Lydia aiza ve ka vao manomboka tonga dia asa veatrany izany nge hoany aiko amin'ny fahasalamany raha sanatria maninona eo iny aiza indray ry ianareo no ahita solo azy raha maty noho ny fitiavan'ny tanindrazany moa izy maninona fa raha ny solo azy indray tsy lany olo-kely ny tanitsika na zany aza fangio matetika ihany ra ianareo lidy fa sao dia maninona rereo a zary tatany mihitsy daholo ny trano e sa any amin'ny efitranony ohatry ny misy mandendinga izany e aloha dodoniko mafa sao dia mba tsinony dada misy olo zany dada fizako ary zao manabataba amin'ny andro efa takarivo zao Lidy andry e ho avy e fa ahoana ry Lidy manao dada zao ihany mangingina rery ato zao fa nahoana dia tsy mampandremelo eo tonga fa dia manatroko ohatr'izao manahoana aloha fa salamany dady e salama tsara re ay ary miasa inondray tsy maintsy mandeha satria ampandehaniny ary nitokantrano vaonareo manao ahoana mafinaritra tsy misy tokony atahorana miaina miaraka amin'ny filozany koa ve dia isy olany tsy orony ininona ianao hatranony tompony vola sy ny arena tsy mba mieboebo izany ry zareo ao fa miaina tahaka ny olona rehetra ihany ka mitovitovy amin'ny antsika tato ihany aza mampiresaka rery Lidy marina nge izany fa ena daholo dada rehetra boritra mifampitainginy reto draidraidraidray zay le efa nahiko marina inona reno avaliko azy to lasa saina tampoka nge dady izany miasa ny saiko hoe iza momena andreo fanampiana avy any velan'ireo zavatra fangamby io matona petraka dada taty an-trano fa tsy tany ampiasany aleo tsapaiko kely mahandreraka mihitsy mandinika andreo ry Lidy oara fa piako dada rehefa izarandreo e asako io ka tsy maintsy ataoko avy aloha za rery no isahiran'do amin'io fa maninona ny lavi ny dada nefa mifanapiako e ianao reraka angeny tsy njovoko amin'izany tsy fantatrao ny zavatra mety isy eny an-dalana ry Lidy foko zao eny arako bonne nuit ndry bonne nuit dada tena nalaky ny akatra marina tsy tokony reno ny famaliko any Lidy fa mety hiteraka iaho azy tsy ho fantan'izany io e raha pitso any reo etandreo dia ampangalaiko andralahy tena zavatra fa mihitsy matoa ohatran'ireny ny famaliny dada ka nanendriny azy efa milaza zavatra amiko tsy maintsy ataoko izay afantarako andreo e amin'ny telo maraina no any amin'ny zavan'io mbola matory tsara izy amin'izay aloha jereko tsara iny sao dia efa taitra ihany ka mbola matory tsara aleo amin'izay ho savaiko reto boritra reto avy ety ambany jereko aloha inona ary zany ato izany tolapaty atahotra zany aleo idinao ihany tika zay aleo amin'izay miakatra ny amin'ny efitrano kosa sao dia namoany dada le fahaterako teo ohatrany olona nandehandeha teo sany mofika ary manino ny Lidy no vadibadika aleo faso fa mety olona tsy matory Lidy Lidy ahoana ry dada fa maninona ianao no vadibadika tsy tena matory tsara nanofo ratsy ary dada ohatry matahotra be aza ka mivoraka be ny lohako matory fa tsy misy inony izany eo re nitahotra ny mangejanao zay matory
izy dada trolanisa ry ireo lasa olon-dratsy dada marina ahoana no filazako an'izao amin'ny dadany lanto dia ho avelako fotsiny amin'izao ve miala tsiny kosa alory dada fa naraiko azy ianao dia tsy iombona amin'ny fanaovany ratsy miaraka aminao mody aloha izao no mety raha vao maraina ny andro. Ireo tapatapam-baovao eto amin'ny radio Madagasikara. Mitaraina ny mponina amin'ny faritra avarabaratriny no ny asan'ireo tsy matatody eto amin'ny firenena. Yaja fa misy ry Sara enony izy amin'ny vaovao amin'ny radio izany fa ahoana iny Fasana 5 Novambre ny alakamisy alina. Menomenona ny vahoaka amin'iny faritra iny ka mangataka ny fanaraha-maso akaiky. Tena olona tsy matavatody azatratra ihany no fa tonga dia hidiko any amponja mandra-pavita ny fitsarany fangatana fiara-miasa amin'ireo mpitandro filaminana no ataovy aloha amin'izay tsy mandrivony vato ny vahoaka. Tena olona efa mamaritra tanindrazana ngezany mamaritra taolandrazana izany efa tsy dia nisy tsony ngeza mpangalitra taolapaty izany tao ao fa angamba misy zavatra tsy mandeha tsara koa ny amin'ireo mpitondra miaraka aminao. Raha ireo minisitra vao niteleko ireo anefa dia heveriko fa avofe tsara n'izany miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy nefa aleo ihany aloha ho adiadiana tsara ka aza dia matoky olona loatra na izany aza fa arakaraka ny ananan'ny olona ray fahefana ange ny avy tany zavatra tafahoatra tena manahirana ny saiko ny mandinika an'izany Sara mba iza loatra reny mbola mahasamy sera amin'ny taolapaty io aleo akaky rano mangatsiaka ianao sotronao sao dia ho tapaka lalandra io. efa tonga sady Lidy ary fa maniny ianao no tomaty tsy misy larolanto inona no nahazanao tany ry Lidy efa manafinjavatra amiko sady ve nivatiko naninona ho ahy ianao lanto tsy te hanafinjavatra aminao anefa mbola tsy te hilazan'izany aminao fa avela ho aloha azy samy rery ka mavesatra aminao nge zany matoy ianao ny tomany zarao akia raha mizaka fa hotazonitsiko tsy ambaratelo zany misotra lanto vatoko ianao ka tokony fampizarako an'izany nefa aleo anaizy dada ihany aloha treto ka tsy tantoko angeny mahita anao ny tomany toy izao ry Lidy nefa raha firanareo sy dadanao no tsy maninona raha zakanao rery tsy hoe aferanay aloha fa ezaka hiresaka amin'ny dada aloha sy efa milaza n'izany aminao ary aza miasa saina amin'izany aloha oka ary izay avy io fihiniko ny malalako lanto tsy efa tokony karakaran'izay sombiny enandimby amin'izay ve tsika samy mbola tsy fonony ianao efa nieritreritra n'izay mihitsy aka inona ny tianao lasa vavy samy tiako ka fa nylano atao aloha dia amin'izay mba manana piaro ro zandry ny vavy ary iza ny tianao atao anaranjanatsika raha lahy izy dia ataontsika hoe lova dia raha vavy izy dia ataontsika hoe landy hitany lahy avy amin'ny tapaky ny anaranao dia nidia avy amin'ny anarako tsara kosa zany ka fa manahoana aloha ianao aho tsy tena angina loatra ny lozanao iza zange mandeha fony ay aleo aloha any amin'ny eny fa misy zavatra ny fampiresahana izay tokony hampatsaheviko azy ndanare tsara ihany aloha tsy nilazako n'ilay zavatra ny lanto fa aleo mananatra ny data roa ka tsy nampoiziko havita zavatra mambotsapona toy izao izy raha mba fantatro mory data ny alahelo anao nefa raha mbola toizanao zao dia tsy andevitra aminao tsony kosa fa tonga dia hotoriko ianao ka na eny vaovavy ianao ry tovy tamin'ny maraina teo
vaovao inona zany andre matofilo tovoa enina artisy tonoany amin'ny anarako a rehefa sikasianao rery ohatra ny mampiselanelana antsika nge zany eny ary aja zay ahay fa vaovao inona moa zany anontanianao azany fa tena tsy naheno a zao hoe misy fasana 5 vako ny tany amin'iny faritra faraparatra iny fasana 5 eno a tena olona efa tsy anjary mihitsy ange zany mahasamamaky fasan'zandro tovo hoe tsy miendrika ny antsona olombelona tsony no mahavita an'izany ka mandreraka ka zao inona ny hevitra hitanao fa mety isoroana an'izany alatra tolapaty zandro tovo a tena efa manahirandonga izy ty raha ny hevitra aloha dia mifampitomboana nisandreo miaramila efa ny toerana anamafy ny fiambenana hevitra mety aloha zany fa raha ny hevitra kosa indray dia ny fisavan'ireny sambo mitatitra entana makany ivelany ireny no mafisina mety ho vita ve zany ry aja ohatray nahoanany tsy ho vita asiana mpiambina manokana ireny sambo eny antseranany ireny mety zany ka ary ono a manao hoana ny alatromby amin'iny faritra tsy miny fa tohatra ny tsy naheny vaovao tato ato efa milamindamina aloha iny resaka alatromby iny no ny fiaraha-miasan'ireo mponina sy miaramila amin'iny faritra iny tsary zany ka fa zao reny vary vo tonga avy an'ny Filipiny ireny zarao amin'izay ataovy amin'ny vidiny faran'izay ambany mety ho zakany vahoaka ny kapokany manomboka amin'ny herinandro ambony amin'ny teto faritra mizara azy ka ary azo adronao ihany koa ny manatikadina ny fiainany vahoaka ahafahantsika manampy azy ireo ny ampiadana azy ireo ange no antopisitsika eny tsy ho adiniko zany fa hiezaka ny hitsidika tokatrano vitsivitsy amin'izay toerana andehanako fa mahazo mandeha amin'izay ve afa tena mbola betsaka ny asa miandry aho ay mahazo mandeha ary ianao dia manaova tatitra ihany raha vo tonga eny ary fa dia mandram-piona mandram-piona rehetra ritovo fa manao inona aty ianao lity efa nilaza taminao fa tokony hampandry ahy ianao rehefa ho tonga ty atrano ka misy zavatra tiako ifampiresana amin'ny dada fotsiny aloha tonga dia ilay fasoary lity fa mbola betsaka ny zavatra ataoko ny voalohany aloha dia maninona ianao tsy mba tonga namangy ahy mihitsy ve zany fotsiny mbola feno ny fotoana kory lidy a dia inona koa faharoa ny resaka faharoa indray aloha ry dada dia okinao tongo tsara ary tsaro fa zanakao tsy manary ianao tonga dia resao rery lidy fahazabe safary ianao manomeza toky aloha dada fa tsy ho tezitra amiko mihitsy zanako andrianao ry lidy ka ahoana no tezerako raha miresaka amiko hoe zao ary ry dada tamin'le zanatory taty iny dia tsy nahita tory mihitsy fa tsy nandro ny saiko nandinika an'ireny baoritra maro tato ireny tena savainao zany jerijery nahoana nefa ry dada velanao dadadada fahatany ty tsy zakan'olombelona mivesara no tatoko marina tadidio anefa fa amin'ny mahazanaka ho asy amin'ny mamalagasy anao sahiko miteny anao tsy efa naheno daholo vesary lantomenakavy zaza ty savasava tsy nampoisikenao ry dada no avita zava-doza toy izao nefa tadidio fa mbola tsy nilazana tamin'iza aloha atreto mila ny fiovanao aingy ana ry dada zandray ndrahonanao sa efa vinantona filoam-pirenena ka manadiro sady ndray na be na dia tsy vinantona filoha azy dia sahako miteny anao hoe zoko zany ary raiko ianao io vary dada efa ampy angereo arenantsika ireo lasy ianao mandeha andry lidy avara-pianarana mihoatra lavitra noho ianao ka aza ianarana omena moraly fa tsy tiako zany indrindra ngeny tokony hatonga sainanao ry dada trafikenao me mahery ny ahy iny lasa mandeha mandisy fanaterana mihitsy zany raha olona eny andeha fa mampitandrina anao azay ohatray tena efa mivadika to mihitsy ty zazy ty marina lasa ianao fa tsy te hifanolana amin'ny lasa koa zay ary le efa nahiko marina angamy efa naheno izy menakavy eo fa mody tsy mahalala fotsiny atsa tamin'iny resaka ifaran'iny zay donany any rangaha tena mirongatra benga zany alata tolapaty zany ry dady any amin'ny faritra tsy nanandray ho nisy zao taizany nain'olona zany tamin'ny vaovaovao teo mihitsy ny any amin'ny faritra olombe indray fivanotana rongono no malaza
na niala tromby aza to manomboka ndraiky. Tena maky fotateraka lety Sandro Lanto dia ahoana teny fijerin'ny vahoaka amin'izany tsy hafeniko any dada aloha ny ayahan'ny olona fa nareo mpitondra ihany no ao ambadika reny zay ara fa hono ary dada ahoana ry ty maninona nefa raha savaina tsara ireo samy mpitatotra etan'ireo dia anaovana fanadiadiana lalina mihitsy. Zany tokoa angamba le tsy natao tena tsy avela mandeha daholo aloha ireo fitaterana ny ivelan'ireo raha tsy vita sava ao. Tena hevitra mety tokoa zany dia zao koa tokony omena karamambony aloha ireo mpitandro filaminan'ireo dia asaina misava tsara ny enta amin'ny mpandeha. Tena mety zany fa aleo atsina ny tompona ndraikitra anao ny manandrify amin'izany aza melana mihitsy zay tratra raha tsy milaza zay tena lehibe nio asa ratsy io ry dada. Aizany tsy ho tratra eo io niza aloha voaroiroy amin'izany dia tsy maintsy hampiarana ny lalàny mba ho fantany tsara fa tantandalana maro ny gasikara. Aza jerena tavan'olona mihitsy ry dada. Izany koa mantsy no anisa mampahatra antsika malagasy raha samy anareo lehibe no manao zavatra ratsy dia tsy asiteny mihitsy nefa raha vahoaka madinika ny mangalatra tonga dia mihitsy ary raha tsy hoe manao kolikoly anga aretina mikiky tokoa le tsy Orlanto fomba ratsy avontsika avy aiza reo ny mpitondra misy ny tena zatra n'izany noho ny fifandraisany amin'ireo firenena manan-karena ny ivelany. Asa tokoa letsy fa ny tena tsapako aloha dia ny hoe te hifanenina amin'ireo mpanambola ny ivelany ireo mpitondra antsika ireo fa dia inona loatra izao resaka tsy mety vitado izao efa ady mifiry izay nareo mianaka ny henoko tato mikatsaka izay asolalandava ny firenena rerineny zay mihitsy miamahazo vahana masy tatoato ny fangalarana tolapaty sy ny fanondranana andramena mba omeo hoe sarany hevitra ao mahakasika n'izany zava-doza mananontany eto amin'ny firenentsika izany. Raha ny fijeriko azy tsy vahoaka madinika velively io samy manao an'izany fa tsy maintsy ireo manambola ireo no mampaniraka. Zany mihitsy no matety pitrangy eto amintsika ny mpanambola mazana mihevitra ny madinika ho fitaovana sy tohatra fiakarana. Ka inona ary ny hevitra ahafahana manarina n'izany toe-tsaina lomorina izany tsy tovy velively ny fisainan'ny olona ry aja marina fa ny zavatra tokony atao dia manome asa ho an'ny tsirairay amin'ny fomba hoana ry dada. Iezahana no manisy orinasany amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara ary omena izay asa sahazaza ohatra ny vahoaka. Raha izany mantsy ny tanteraka dia ho foana tsikelikely io fanaovana kolikoly sy alatra isan-karazany io. Dia izao koa ka tokony azo ny anjara karamany arak'izay mahizy azy ny olona amin'izay hiezaka ny tsirairay. Eny azo alalinina avokoa zany rehetra voalazanareo teo izany fa aleo aloha mahanty olana anankiray efa anorony ity no atao maika ka tonga dia alefaso ry dada. Fa inona izany? Anao fanambarana ny amin'nay anao manjery mba ahafahana manatanteraka ny fizavanareo fitaterana an-dranomasina na anabakabaka. Tena tsara tokoa izany hevitra izany nefa tokony hitondra mpiambina ihany nareo sao dia ho avy ny tsy ampozina. Fa dia ho aiza ianao mandamindamina entana ry Lanto misy ny sy maintsy ataona izy dada maika dia maika izay Lydia. Fa misy inona izany asaina mijanona daholo ireo fitaterana rehetra mandritry ny herinandro ahafahana misava azy tsara. Ny serana tsambo aloha lahara-pahamena fa reny no mahazaka zavatra maro dia eto ianareo sininy izany miandro trano dia aza mitebiteby fa tafaverina somatsara eto an-trano izay sy dady izay fa lasa savadia ary nareo misaotra ary aleo amin'izay mandeha makany amin'ny dada sao dia mbola manohy ny asa raha tsy fanaony ihany ity. Zay vao kenda marina loza koa izany zavatra ataony filoha zany tsy misy fitaterana mahazo mandeha mihitsy hono mandritry ny herinandro fa tsy maintsy zavaina tsara vao mahazo miainga. Eny tratranao aloha mitindray ny toraka ity tsy mahandiso ahy mihitsy ny eritreritro fa tsy maintsy lidy iny ihany no mitory atany aminy. Zanako ianao ry lidy nefa tsy maintsy manafay anao kely fa inona ihany zao malasa saina ny dady zao sa enjehiny eritreritra sofa tonga ianao ry lidy ary aza mieritreritra no tafavoaka tato tsonoko fa misy ina ry dada fa naninona anao nefa tsy avoaka anao tato tsony aza hodina fanina ry lidy raha fozana ny anao natakalo ny ray niteraka ka
tena tsy mazava amiko kosa nge ny teny darambary everinao fa tsy fantatro nga fa ianao nitory atany ha tena mahana tokoa ny mpanao ratsy marina enjeny eritreritra ka manenjika ny eritreritra olona ay zany anaovanao vava-tsy odinga tak'izao avia ty ianao avelao ardada avia ty fa atonao eny aty ambany fandrina e atony misy anao manomboka izao ary aza manafa anaterako sakafo maraitsy ariva eo fa nanenanao nefa noidinao rereto mitevitra amity e tsy mba tahako ny rainy olona rehetra ianao tika marenina ianao a tsy naposiko ry dada ninona tapoamboninaatra se rena loatra ianao ka maza mamony zanaka ankehitriny raha mba izay fampiatanao any taloha zay nefa mitalotsy ankehitriny lidy a ary mangina amin'izay fa tsy misy aheno mitarainanao zany eo say any tsy mafy any nanto ene tsy anosona anao afa raiko ianao nefa okany marina no hitsaranao misaotra ry dada tsy misy fisaorany matorifa misy fandriny io zazadala tsy maintsy adoboky ny ajiny a raha reny firesan'ireny aloha dia tsy amitsy izy na dia mpivady aza ny zanakay nefa tsy fantany angafa mahazaka matomanao hoe tonga ihany nareo lozangery izy mianaka fa mbola tsy miverina tato an-trano lidy hatramin'ny andaninareo iny fa misy iny narineny a nataonao iny izy zay le raha fozam-bavo sy vinanto zay a niady anganareo mbola tsy mifamaly taminy ena ny indray mandeha azy tiako angeo a izy iny ary lanto e tahaka ny fitiavanao azy koa nitiavako azy sanatria ve misy olo-kafa miaraka aminy dia ho sany aza miteniteny foana ary lanto a tsy lidy mihitsy ny avitan'izany fa nga tsy nilaza taminao izy hoe ho any amindray na asa sao dia any tokoa nametraka afatra tamin'ireo mpanampy izy fa hivoaka vetivety io ty voaloza marina tsy maintsy lasa any amindrainy izy ry lanto aloha any ry dada sao manino any ny vadiko ka na dia zany ary mako lidy fantatro loatra fa tsy anak'iray petsapetsa amin'izay olon-dratsy mpivarotra tanindrazana aza malaky mienjana oatra ny olo ianao ry lanto everinao fa tsy efa tsara toerana izy amin'izao sika amin'ny teny izao ka maninona ary dada raha tonga dia hitondrana polisy zandary anampitrasy sa mbola homena fotoana hitsoahany ray tsy misy azoko angezany zavatra lazainareo mianaka izany maninona ny andrahana polisy tovo tovy rainy lidy ry lehibe mpangalatra tao lapaty sy mpanondrana ny arentsika ry neny maninona tsara rehefa natao ny fizavana dia matetika nahitana andramena sy tao lapaty sy ny arena maro tsy voatanisy ireo samy vavety dia ny tompona ndraikitra ambony ray eto amin'ny firenetsika no voalaza fa manondra n'ireo entan'ireo any ivelany tsy nampoziko tovy no avitan'izany ry aja fa angamo misy nanapo fa rehefa natao famotim-pitorana dia izy manao bizina ny arenantsika eny ekina ny azo atao amin'izany mandroso ihany ny fotoana lalàna ny mamaly an'izany ry neny tsy hanavahana tavan'olona io fa rehefa mpanao ratsy dia atolotra ny lalàna eny fa na dia rafozako azy izy nananaroatra izy no ny tonga teo amin'ny fitondrana ary mieritreritra fa hifampiraharaha aminy satria mpiara-mianatra izay fa iny miay azy zany nareo fa mety ho any aminy lidy mety namangy azy izy ka noho nyreny fa isavany seranana izay dia nitazominy akeriny any aminy mino aho fa efa mahalala n'izao fandehan-javatra izao izy fa ny mampanahy aho dia izao sao everina fa ilidiny no nitory azy ka mety hoe ny vonono ve na asa ataony takalonaina efa mpanao ratsy angeny ka mahita hevitra foana azo inona mihitsy zany lazainy dady zany nefa raha mikasy tanana ny malalako izy dia ampafantariko azy hoe izy zany lanto zany aiza kosa na dia mpanao ratsy toninina aza ve izy ry lanto dia amon'ny zanany na masika aza mivoay tsy hihinana ny namany mihitsy tena diso fanantenana aminy ary izy mianaka inona nefa mbola ndrasantsika fa tsy ny miara-mily samitra azy nondeha atsony tsy kely lalana angeny mpanao ratsy ry dady andao are andao tsy maintsy fongorona koa ny vorisy sao
ianaka eo ndraiko fa mitandrima ihany nareo mianaka fa tsy fantatrareo izay efa nomaniny any a maika ijeriny malalako aho fa andao amin'izay ry dada ndao angy anary dia sahanao ve ny nampidradrary aja eny fa na dia nandika lalàna aza ka heverina reo fampivarotra tanyrazana dia tokony omenatra ihany ianao a tsy no finamanantsika ihany fa noreo zanantsika efa nikambana ho iray eny e marina izany voalazanao tao izany tovo a nefa ny lalàna dia tsy manavaka an'izan'izy aza mihevitra nay ho ratsy ianao ry dadany lidy a ary na ny lalàna koa aza tsy ratsy fa izay mandika azo ny ratsy mangataka ry aringa filoha esoritato ahy fa tsy hanao tsony ary anao asa fivalozana onitry ny ratsy vitako teto amin'ny firenena tsy mety izany tovo fa tsy maintsy vitainao ny sazy nomeny lalàna anao a tsy ny maha olona anao tanteraka ny saziana fa ny fahefana sasatsasany amin'ny maha olona anao izay fotsiny ny tsomenanao mandra-pivoaka anao tato amin'ity tranomaiziny ity dia averanao ato mandritra izany taona maro izany ve ay e araky ny voalazany fitsarany io ry tovo a ay miomana ary nareo menakavy rehefa tsy hanala tato ary ataovy veloma mandrakizay koa mivadinao ry lanto a fa nataonao aiza mivadiko tena lehilahy tsy misaina anao ry tovo a zanako ve dia sananao atao takalonainy raha tsy esorinareo tato amponja dia vita koa izay ny aminy e efotelo andro izay ny tsy nihinana ka raha tianareo ny ahita azy dia esory tato aho tsy ry tovo a tsy a aleoko koa mahita ny lidy maty aso ny tanindrazako toy izay ho velona nefa arasy ny tanindrazany tsy voavidy volany ainy nefa tsy voavidy ny aina koa ny marina fa tsy maintsy afoy izy noho izy tsy mahatakalo ny marina ary miomana manomboka eto fa ataoko malala tsara amin'izay nareo menakavy tena vitanao izany tovo a nefa hoy aminao hoe mampigasikara malalako ka na dia hamoizana ny aina mianakavy aza tsy maninona fa ohatra ho an'ny afy izany mandiny tsara aloha sao dia hanenina ihany ianao ry tovo a dinio reny fanapotehana ny madagasikara nataonao reny raha izandray dia tsy hanenina amin'izay efa vitako izany e ka na ratsina tsara tsy raharahako aleo ary mandeha izay sao dia efa mary amin'izany eo foana tsika mahereza ry tovo a mahereza ho hitanao tsara izany maninona raha miverina ny antranony koa sika hitady any lidy sao mbola velona any izy mampiororantsika fotsiny izy fa aiza ny avy tany amonanjanany izany aha andao ody fa efa alina loatra koa tia ny andro e so ho fatiny tebiteby eo koa reninao izay tena vita nitoviny tokoa ngery dada mamono any lidy tsy dia mihina n'izany loatra fa mety hoe mitahany nalefa ny lavitra fotsiny izay lidy amin'izay tsy halala ny zavatra ataony dia ho izany tokoa ngery dada efa voazavantsika daholo angeny tao an-trano nefa tsy nahita azy tao sika aha aleo aloha mody fa raha ampitsondray sika manomboka ny fitetiavana azy lanto lidy fa aiza ianao fonjeo ary lanto a fonjeo ahy fa aizakay ianao e lidy a aizakay izany vadiko izany e nidiny dada tao anaty lakavy ahy mijaly ary lanto a fonjeo re ahy ao an-trano ihany ve izany ry lidy sa aiza midiro amin'ny efitranoko dia tsy ireo ao ambany fandriana fa misy zavatra ohatry ny varavarana izay ao dia io ny voay andao ary fa zao dia zao ihany a dia hoany e mitondra zavatra mafy amoana ny hoidiny lakavy io a eny e ho avy a malala haingana fa mijaly ary lanto a lidy sanatria ve dia ho mofo fotsiny izany aleo aleako an'izao dia zao ka aiza koa ary le baraminina nasianjara azy aleo tia noentiko fa sao dia taraketo raha mbola hitady an'izay fa inona ary izao tsy mampatory ianao izao ry lanto a indri ary andeha ho aiza amin'ity andro alina ianao neny a nitaraina tamiko tamin'ny mofo lidy fa midindraina ao anaty lakavy ao ambany fandriana omby ohatra fa inona ny mampikorotana anareo mianakato e fa nisinona ry lanto a ao an-trano ihany lidy ry dada mila vonjy tamiko teo izy andeha navitra n'izay vadiko izay aka fa gatsy hoe nofinao indray izany ry lanto a tsy mpaninofo ohatr'izany mihitsy ary neny a
ahoana moa no ahafantarako fa any anaty lakavy ao ambany fandrina izy ka mandanaingana any nareo vonjeo lito fa so tsy atratra ny ainy eo ay andao tokoa retsy andao tonga dia velomilamy fiara fa andehaka akanjo mafana vetivety eny ary ato ny efitrano lity dia aizato letsy ao ambany fandrina ry dada ambany fandrina ao apio anakisaka n'ity fandrina ity ay eo ary ao ary io tokoa eo dia atao ahoana ny famoahana an'ity lanto zany ingery dada mitondrako an'ity marito ty mikisaka sasa ao ipiti an'ity eo zay dia andraso eto iditra any ao ve letsy ry lanto toy izy ry dada fa efa malemy dia malemy kina ny andrasany ampekaro letsy any ary tazony tsara ry dada fa tena malemy inge izy zany alefasy letsy ao fa tsy voditra zany io mbola misy aina ve ry dada tena mbola mitepo izy fa aleo entina any amin'ny hopitaly aingana dia aingana mihitsy misaotra n'Andriamanitra sy metiko tonga dia andao letsy fa aza ilozana misaroma amin'ny olona mbola malemy io andao ary dia za rery zany no mitomboka tamin'ireo mpanao ratsy rehetra tsy ataoko vita mora kosa aloha hiaja raha izao mangidy ampitondrainao azao efa nanosom-potaka ianao ka tsy maintsy ho taperiko mba amin'ny ainao miseho fatra-panaja lalàna ianao ka asehoko anao koa fa misy lalàna hafa ihany koa ifampifehezana ilondoha misorona amin'ny raha rato izao ny fomba ialako tato fotsiny aloha zao no ataoko lara-pamehana rehefa tafavoaka tato indray nahatrany andafy aza afaka manavitra daholo tamazako volabe aloha reto mpiambony reto tafavoaka tato rehefa tafavoaka tato indray tsy ho sarotraniko ny mividy ireo mpitsara amin'izay afaka madiodio mikombona ho azy mivava raha vao mahita volabe ny maso ifampitaditsika ndre matofoloha tsy naposiko hitata mihitsy ny navitan'izao tsy naposiko olon-dratsy ny raika okizay ry Lydia ny olombelona neka mivoatra trany fa ny any tata fivoaran-dratsy okizay ary amboariny saina fa misy saintsainany mba hiovany zao izy any am-pony zao tsy mahalala ny tada efa nananatra azy any ange afa tsy nety ny ovy izy fa nga efa elany nahafantaranao fa nanao io asa ratsy io raha ianao ka talohany namangiko azy farany teo dia tam'le zale natory tany iny dia natratra tolapaty tanaty baoritra maromaro tsy nilaza taminy afa saika hoe tesy ananatra azy fotsiny aloha nefa ndrahonany mafy dia mafy eny mahereza rery Lydia iza moa no anapo fa mahavita zavatra atsoatran'izany tovirainao tsy vitany hoe raiko fotsiny ihany fa tompona ndraikitra ambony eto amin'ny firenena andraindraina navitra amin'ny firenena mangidy tokoa ny mahazo anao ry Lydia nefa aza-kio fa mivavaka ho azy sika sahaza azy ny any am-ponjarineny tsy fanasaziana ny fonja ry Lydia fa fampitsara ny lalàna ny fahafahan'ny olona mandiky izany eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena na faly ahy dia ianao tsy nazahatavan'olona ry dada eny fa naraiko azy izy dia nampiaranao ny lalàna toetra takina amin'ny filoha zany ary izay toetra nananao izay no ampitrahaka manomboka izao satria na dia olon-dratsy aza ny raiko miteraka ianao ilay raiko mitiaviko kosa olon'Andriamanitra aizandray nefa anao ahita dada toanao misaotra ndro lahatsaina nge ty vadiko ty zaho koa no teny itiavako azy tsy za naterany irery no mibaby ny eloka be vava nataony dada fa ny malagasy rehetra satria dia tena eloka be vava ny varitra tolapaty sy ny fanondranana ny arenan'ny firenena izay midika fivarotana tanindrazana amin'ny firenekafo
toy izany koa ny fanaovana kolikoly. Raha tsy manao kolikoly ny mpanambola sy ireo mpitondra fanjakana ary ny olon-tsotra dia iaina ao anaty fahasambarana tanteraka ny malagasy ka hanjaka eto amintsika amin'ny fivoarana maharitra. Tena vehivavy mahery fo sy tia tanindrazana ianao Rylidy. Zany mihitsy. Ary ngamba fahasoavana manokana avy amin'ny tompony nanomezany any ovinantsika. Zany angeny natony sy afidianako Rylidy ho vadiko ry dady. Zany aiza ny tany alehako raha sanatry naninona teo ndre. Ndao raha hisakafo fa ndreo voky ny rediredin'ny lanto eto. Tonga vahiny tsy apozinareo aniringafoloha. Tonga miaraka mivaly fadika satria zavatra tokony ho vita mora ny nasarotinao. Mety ao amin'ny braony izy amin'izao oro izao fa aleo tonga dia hidirako tapoka. Tovo Izy indrindra ndre matofoloha. fa ahoana nahafahanao tany amponjy? Tsy vitsy lalana ny mpanao ratsy ry aja. Na moa ny biby tsy nahafaty ianao zao ka angambe fa azonao sary an-tsaina ny antondiako aty aminao Fa inona no antondianao fa tsy azoko e? Sa mieritreritra ny amono Zany indrindra. Tena vao mainka mahafaly ara zany ny antondianao. Mpivahiny ihany ingesika eto an-tandro Tovo e. Zany no antony anaova-tsoa ety. Alefaso ary ny toriteninao farany Tesy ianao ry Tovo satria ny marina sy ny lalàna no nampiariko taminao Aleoko maty ny maritiry ny fahamarinana ho an'ny firenena toy izay velona tahaka anao tsy hanao ny marina mandra-pahafaty Dia inona koa? Ary tady teo fa nametrahako ny fitokisako ianao matoa napetrako teo amin'ny toerana tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena io. Tsy ny anana loatra ny aren'ny firenena ny fidianako anao fa ny anaso ny firenena miaraka amiko. Lavabe zany fa inona ny tenao farany tena farany? Raha mbola marina ihany koa ny marina eto amin'ny firenena dia okey tsaranao any aparany. Tsy ho foana ny marina na dia ho fongorana daholo aza ny olo marina eto amin'ny firenena. Ary alohany anaperako ny anao dia atovy somiry eto atota-taratasy fanindranon'andramena sy omby reto. Malaky anao e. Tonga dia vonoy ary Tovo sao dia horeraka hitatatato eo anao fa tsy hanao an'izany Tsy maintsy atao. Angany anao fa tsy sangy aminao ny diako aty Ninona nataonao Tsy hanao sy ny an'izany mazava. Tsy handray anjara amin'ny fanaovan-dratsy mihitsy reto tanako roa reto e. Ay, sanatria mandria-piadanana re. Misy basy mipoaka marina zany ao amin'ny braony tady zany aleo vinjeko ainga. Mila mitondra basy any andreo fa avalo zany manafika ny tady zany. Tovo de sahanao ve namonina faty any dady Eto zay entinao fa tsy verina tsony io everiny lafa tsy naharary sy nahamenatranga reny nataonareo areny. Fitiavan-tenany ianao ry Tovo ary ambony io tanana io fa basy tia tanako ty ry Tovo Fa misy iny zao ry lanto dada. Io ry lidy ny vokatry ny nataonao ary ianao angeny tokony ny lolalana ny gafilo Andray, tsy vaniny ianao olom-bohosiny ianao ry dada. Tsy raharahako zay filazanao Vonoy faty ihany koa io ry lanto Alifa rasay mety koa tsy matahotra iny ariny ianao Fa inona ihany zao misy inona ry lanto Iatsa maty ny vatiko maro ny Iatsa Okizay neny fa maty noho ny fitiavany any Madagasikara dada. Olony fahamarinana izy ka tsy zakan'ireo olona izao tontolo izao no miara-miaina aminy ka naleo ny fongorona. Tena nafoinao amin'ny fitiavana any Madagasikara tokoa ny hainao ry Iatsa. Voalohany amin'ny maritiry ny fahamarinana ianao ry dada. Iaingana eo fakatahaka ho amin'ny mpitondra ifandimby zany toetranao zany. Mifona aminareo amin'ny anaran'ny dadako ary izy mianaka. Tsy mba afaka ny safidy izay ho raiko ka tsy hitako izay ho lazaina. Tsy misy atsoinao re zany anaka. Mandria-piadanana dada. Efa lasa korazana ianao zao ka taisy tsy mino hatrany ty tanitsika izay anjakan'ny fitiavan-teny ity. Natolotra ho anao teo
izany kafoloha tontara indray miainy radio madagasikara misoratany vonjelanto Emmanuel. Ireo namelona ny tantara Tahiry no Sara, Sophie no Lidy, Alain Rabe Manantso no Haja, Hilarion no Lanto, Ralala no Tovo, Antonio Rasamulson no nandray feo, Sophie Ravery Manantso no nanatotoso. Tongava mifidy, mahaiza mifidy, arova ny safidy, fifidianana filoham-pirenena afaka araka ambin'ny folo andro. Zay na amin'ny tantara indray miaina eny a izay nitondra lohateny hoe izany kafoloha dia misy isainana foana ireny tantara ireny dia mampana